dia faly miaraba antsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana izao. Miomana iaona amin' Jehova rainao. Fandarana izay arahantsika afahantsika mandray ny hafatra avy amin'ny tompo. Raisitsika ny Romanina toko 17 andininy 12. Romanina toko 17 andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy no amakitsika an'izany teny zany. Efa ho lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro, ko aoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadininy mazava. Aoka sika hitondra tena tsara tony amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza ny amin'ny nofo atateraka ny filany. Amen. Efa akaiky ny mpamonjy ary ho avy tsy ho ely any amin'ny raholanitra izy handray izay vonona. Vonona ve aho? Vonona ve ianao? Fa zay ny antony hanomezana n'izao teny zao, mba hiomana atsika. Ary atonga atsika hiomana dia andraisantsika ny fomba afahantsika miomana, ary atonga atsika ho vonona dia nanaiky atsika ny teniny iray anasa atsika, anadio atsika, anamarina atsika. Jesosy mpamonjy tetỳ tany rehefa nivavaka, Jaona toko 17 nangatahany ary ny tena nanery azy tao am-pony, dia tsy nivavaka izy hoe mivavaka ho an'ny reto aho mba azo vola be izy, mivavaka ho an'ny reto aho mba azo trano be izy, mivavaka ho an'ny reto aho mba hipoka be ny aferana, mivavaka ho an'ny reto aho mba tena ahitahita sy alakarembe izy. Zay ve nivavaka nataon'ny Jesosy mpamonjy? Tsy zay nivavaka natao, ary tsy nitory an'izay velively izy. Fa rehefa nivavaka izy dia hoy izy hoe raha eo, tiako mba ho any amiko ireo zay nomenao aho. Raha eo, tiako mba asehonao azy ny voninahitro. Raha eo, tiako izy ireo ary tiako mba ho arovanao amin'izao tontolo zao. Tiako izy ireo ary tiako mba ho amasinonao izy amin'ny fahamarinana, ho amasinonao izy amin'ny teninao. Zany nivavaka nataon'ny mpamonjy, zany nivavaka nataon'ny mpanjaka ho atsika. Ary zany koa nitoriana ahy amintsika hoe ny ahatonga atsika hiakatra dia ny ahatonga atsika hiakatra ho avy. Rehefa ho avy ny mpamonjy dia isika miaina araka ny teniny. Fa amin'izao fotoana isika dia lasa sidokany teny mahafinaritra ny sofina, sidokany teny mandokandoka, sidokany teny mahafinarinaritra, sidokany teny mahafalifaly, na dia ao anatin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana azy sika. Dia tsy lazaina amintsika ny fahotana hoe mila ialana, tsy lazaina amintsika ny tsy fahamarinana hoe mila esorina, fa avela eo amintsika ihany zany. Fa ilazana teny fahampaherezana tsika, ilazana teny fiadanana tsika, ilazana teny mahafinarinaritra tsika, dia eo tsika dia mafaly, mandroso, mangotraka. Kanefa ao ambanintsika ao mbola misy zavatra mila esorina, ao anatintsika ao mbola misy fahamarinana tokony ialana, tokony apetraka, ao anatintsika ao misy tsy fahamarinana zay tokony hoendahana, ao anatintsika ao misy tsy fahamasinana zay tokony ialana. Kanefa tsy ambara amintsika zany, ary mampalahelo ny olona, fa betsaka ny mieritreritra fa ho voavonjy satria nanao an'izao na nanao an'izao, satria ao anatin'izao na anatin'ity, satria mpikambana asy na mpakambana zaroa. Fa tsy zany no mahavonjy atsika. Ny religion na ny hoe antoko-pivavahana dia mila tandremana fa mandoto io ary mampatoritory io ary mahatonga atsika ho mandrimandry manana aretiny io. Satria nahoana? Rehefa amin'ny religion sika na antoko-pivavahana na ny fombafomba-pivavahana na ny fikambanana dia le asa ataotsika no mampilamina ny saitsika. Zany hoe le etsika ataotsika sy ny zavatra nataotsika sy ny fiezarana nataotsika netrerehtsika fa mampilamina atsika. Dia rehefa any amin'izay antoko-pivavahana zay tsika dia tonga atsika ho ankasitrahana dia tsika manaraka ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika ao, tsika manaraka an'izay foto-dalanao no mahatonga atsika ho ankasitrahana zay lazaina hoe mpitondra fivavahana sy mpanompon'Andriamanitra.
rehefa tonga ianao isaky ny alahady dia vitanao zay ny adidinao, milaminy ianao fa za matahotra ntsony ianao fa ankasitrahndray ianao. Rehefa nalohanao ny adidy isam-bolana na isan-kerinandro ho an'ny sampana maro isan-karazany sy ho an'ny mpitondra fivavahana dia mahazo milaminy ianao, mahazo matoky ianao fa tsisy atahoranao ntsony fa milaminy ianao. Rehefa navita dingana ianao ho mpandray ny fanasan'ny tompo na hoe mpandray ny kominio ary manana diplômany amin'izany sy manan-karatra ny amin'izany dia mahazo matoky ianao fa milaminy ianao zany fa tonga zanaky ny ray ianao. Rehefa ohatra ka miditra ianao chorale na miditra ianao groupe de louange na miditra ianao intercesseur mpivavaka dia amatokisa ianao fa milaminy ianao zay, ankasitrahndray ianao zay, ao amin'ny lalana tsara ianao zay, matokisa ianao. Rehefa mavita didy amandrara sy andraikitra rehetrarehetra ianao, matokisa ianao fa milamina zay ny ataonao. Rehefa mavita ny ampahafolo-karena tsy tapaka ianao isak'izay misy vola miditra aminao dia matokisa ianao fa ankasitrahndray ianao dia milamina ianao zay. Le rehefa rehetra nresahako teo, zay rehetrarehetra natao teo, rehefa zao avy amin'ny ezaka nataonao kanefa mbola misy fahotana ao anatinao, mbola misy tsy fahamasinana ao anatinao, mbola misy tsy fahamarinana ao anatinao, dia saritsara ny daholo zany ary tsy manokatra ny lanitra ho atsika zany, tsy manokatra ny lanitra ho ahy zany, tsy matatonga ho tafiditry ny lanitra zany raha mbola ao anatin'ny fahotana ahako, raha mbola ao anatin'ny tsy fahamarinana ahako, raha mbola ao anatin'ny loto ahako. Fa lasa apatoriny zay religion zay tsika, na zay tokom-pivavahana zay tsika, na zay fikambanana zay tsika, satria hoe efa navita ezaka, efa navita n'izao a, kanefa za mbola misy kolikoly ataoko, za mbola misy risoriso ataoko, za mbola misy tsy fahamarinana ataoko, za mbola misy langy ataoko, za mbola misy fampirafesana ataoko, za mbola misy fijangajangana zay iainako, za mbola misy fitiavana zao tontolo zao zay ataoko. Za nefa ao anatin'ny groupe de louange ihany ohatra, za nefa anaty chorale, za nefa diakona, za nefa mpanompon'Andriamanitra, za nefa mpandray, fa za nefa misy an'ireo rehetrarehetra ireo, za nefa manao an'rehetrarehetra ireo, tsy mahazo ny fanjakan'ny lanitra raha izany. Ary zay ny mahatonga an'ity Romanina 7:12 ty hoe efa lasa ny alina, efa lasa ny alina rehefa akaiky kokoa ny andro, zany hoe efa akaiky io Jesosy mpamonjy io, ary akaraky mahakaiky an'io mila miomantsika ary mila miala amin'ny fahotana. Efa akaiky izy, ary inona ny tokony atao rehefa akaiky izy, efa manakaiky ny fotoana, inona ny tokony atao? Ny tokony atao dia izao: aoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava. Ny asan'ny maizina rehetrarehetra, inona ny maizina? Ao anatin'ny maizina ny fahotana, averiko foana ilay teo, langalanga, tikely, fijangajangana, fampirafesana, tsy fitiavana, fankahalana, fosafosa, fitenenan-dratsolona. Ny fahotana zany, fahotana maro isan-karazany, fisotroana, fimamona, fifohana, kanefa kristianina, kanefa milaza fa mpanompon'Andriamanitra. Aoka aritsika zany raha teo ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra tsika. Fa matetika tsika any amin'ny trano fivavahana tsy ambara amintsika zany, fa lasa didy amandraraha, asa fanompona no torina amintsika, lazaina amintsika, ary zay manao adidy amandraraha sy manao asa fanompona dia mahazo sitraka, mahazo fankasitrahana. Fa nefa eo anatrehan'ray tsy ny adidy amandraraha sy asa fanompona ny zava-dehibe ambony indrindra, fa ny zava-dehibe ambony indrindra dia ny fialana amin'ny ratsy, ny fialana amin'ny fahotana, ny fialana amin'ny zay tsy fahamarinana rehetrarehetra, ny fialana amin'ny maizina ary ny tafiana ny fiadin'ny mazava. Fa betsaka ny diso lalana, betsaka ny diso hevitra, betsaka ny diso fanantenana raha toka mieritreritra fa ny asa nataony no avonjy azy, raha toka mieritreritra fa ny diplôma ara-pivavahana no avonjy azy, raha toka mieritreritra fa ny asa fanompona sy ny zavatra atao no mahavonjy azy. Tsy mahavonjy zany, tsy mahavonjy zany. Raha mahavonjy zany kanefa mbola mitoetra ny fahotana foana dia mampandainga ny raintsika. Fa raha mbola ao ny fahotana
raha mbola ao ny tsy fahamarinana, raha mbola ao ny tsy fahamasinana ka nahanao an'izany asa rehetrarehetra zany voalaza rehetra teo arytsika dia mikatona amintsika ny lanitra rehefa ho avy any amin'nyrao lanitra ny tompo ary hoy ny tompo jesosy tompo hoe tsy fantatro akory na avaiza mialamika anareo mpanao meloka rehetra satria nahoana satria tsy nankatò ny tenin'ny raintsika. Ny tenin'ny ray milaza hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahitsiana. Aza ty izao tontolo zao na dia zavatra eto amin'izao tontolo zao miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny olony, aza tia ny fijejojejona, aza tia ny luxure, aza tia izao tontolo zao nefa zany rehetrarehetra tenenina amintsika ialatsika zany mbola ataontsika ihany, mbola iainantsika ihany ao anatin'ny famafisam-potsika, ao amin'ny famafisakatokotsika. Ary zay le tena hoe masirasira halany ray satria sady ao amin'izany rehetrarehetra zany sika no milasika fa mpivavaka ihany, milasika fa kristianina, milasika fa tsy amin'ny antoko-pivavahana zarona zatsy, ary milasika fa mavita didy sy zao rehetrarehetra zao fa hoy ny tompo hoe tsy zany ny ilaina. Any amin'ny apokalipsy any zay zao mamonjy dia miteny mihitsy hoe fantatro ny asanao, fantatro ny fikelezanao aina, fantatro ny asa bedabe ataonao, fantatro ny fankalanao ihany koa ireo milaza apôstôly nefa tsy izy, fantatro fa tena milofatratra mihitsy ianao hanao azy fa ozy izy hoe zao nefa nilazaiko anao, ianao niala tamin'ny fitiavana voalohany, ianao niala tamin'ilay fitiavana fa lasa himolotra sisa ary manaiky ny fahotana hitoetra ao aminao ianao. Dia mila toerina zany, mila lavina zany fahotana zany fa zany tsy hatafiditra ny lanitra. Ahoana ny voasoratra? Lasa ny alina, akaiky ny andro, ary rehefa akaiky ny andro aoka sika ozy izy anta aoka aritsika, arina mihitsy zany, arina mihitsy ny asan'ny maizana ary hitafy ny fiadiny mazavitsika. Dia ahoana kozy izy aoka sika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, aoka hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro. Dia inona ny lazainy? Tsy zany no miteny an'izany fa ny tenin'ny ray no milaza an'izany. Inona ny lazainy? Tsy amin'ny filalaovan-dratsy, filalaovan-dratsy fahalotona zany, fimamono zany, fifohana zany, fidoroana zany, firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy zany, fiarahana amin'izao tontolo zao zany, fahalotona maro isan-karazany. Raha zanak'Andriamanitra ahako, raha kristianina ahako, tsisy ifandraisako amin'izany fa mila mitokana ahako azoko ny lanitra. Fa mampalahelo fa ny olona tena miaroaro amin'ny fahotana, ny asa botsy sy ny azoma izy ao amin'ny filibana, ao amin'ny tena hoe fijangajangana ao anatin'ny fahalotona, ny alahady izy manao asa fanompona avy eo, manao asa fanompona avy eo, diakona, chorale, groupe de louange, intercesseur. Tsy misy mahita nefa zany, tsy misy mahafantatra nefa zany fa tonga eo dia mipôzy tsara sy manao metimety daholo dia verina fa ao anatin'ny fahamarina. Fa ny ray mahita ny zavatra rehetra malala an'izany ary mila ialana zany raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitsika. Ao anatin'izay koa izy tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, efa voalazako teo ilay fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana, fijangajangana zany fijangajangana zany zavatra fahalotona zany, zany hoe mpivady mbola efa manambady nefa mbola miaraka amin'ny olo-kafa, manao firaisana ranofo miaraka amin'ny olo-kafa zay tsy vadiny, olona mbola tsy vita mary tsy vita ninona nefa misy firaisana ranofo, misy fiarahana taka mpivady, fahalotona zany fijangajangana zany. Fijangajangana ihany koa dia ny fanakalozana ny ray ary lasa ty zavatra hafa mihoatra noho ny fitiavana ny ray, fijangajangana. Manaraka an'izany dia miteny koa izy hoe na fijejojejona, fijejojejona ihany koa ho antsika anao asan'Andriamanitra, mpanao fitoriana, mifijejojejona ary havanao ka ariana. Efa tsara ianao mahainao anao, fa raha be loatra ny makiazy anao amin'ny maso, amin'ny takolaka, amin'ny kavina miraradraratra, raha misy fitiavana fijejojejona ao tsy hiditra ny lanitritsika. Tandremisika milaza ho mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitoriana ankira, groupe de louange, chorale sy ny fitoriana maro isan-karazany. Ary na ny olon-tsotra ary rehefa mandeha mivavaka mampalahelo any mahita fa misy ny zipo aty miakatra ny ranjo efa aty amin'ny atsasape, nefa mpandray ny fanazan'ny tompo, nefa groupe de louange, nefa mpivavaka, nefa mpanompon'Andriamanitra. Ny akanjo ety ambony mampiseho vatana, mampiseho
mampiseho vatana mianja azy tsy misy fahamotiana nefa makany amin'ny trano fivavahana nefa mpandray nefa mpanao asa an'Andriamanitra nefa manana andraikitra amin'ny fiangonana tsy fahamasinana zany fijejojejony zany fahalotony zany ary tsy any amin'ny trano fivavahana ihany no tsy tokony atao zany fa raha milaza ianao fa kristianina ary manana andraikitra amin'ny fivavahana fa nympompivavahana kanefa ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy mamofady ohatr' zany ny akanjonao tsy hiditra ny fanjakany lantritsika raha ao anatsika ny tompo mila manana fahamasinana fahamaotinana tsy manana fijejojejona fa miala amin'izany fahalotony zany fa mandavo ny afo zany mampanota ny afo zany ary mampiseho ny asan'ny nofo zany ary tsika mpanompon'Andriamanitra na pastera na apôstôly na mpaminany na mpampianatra na evangelista torio ny fahamarinana ary ambarao ny olona mandeha amin'ny fahamaotinana sy amin'ny fahamasinana mba hidirany amin'ny fanjakany lanitra fa tsy ho arabaitsika sy ho ankasitrahantsika izy rehefa mavita didy amin'ny vola sy ny rakitra sy ny asa maro isan-karazany tsy zany ny zava-dehibe fa ny fanana ny fahamasinana fanana ny tahotra ny Kristy mpamonjy atonga azy hiakatra mba tsy ho diso fanantenana izy any amparany ka nieritreritra hoe voavonjy no ny asa nataony fa tsy voavonjy no ny asa nataony fa noho ny fanekeny any tompo mamaraparantsika tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana fa hita fio Jesosy misy ny mbola mifanditra nefa mpianatry ny tompo misy ny fampiarina nefa mpiara mivavaka misy ny mbola fampiarina ary mifanindry amin'ny fifananana amin'ny fiara amin'ny akanjo amin'ny fitaovana maro isan-karazany nefa miara manompo nefa ray sa nefa ray fikambanana miala ny fialonana miala ny fahalotona te hiakatra ve sika tsy fotoanany fanambatambazana fotoanany fandambolambona tsy fotoanany fanakotakonana ntsony zao fa fotoana tonga dia filazana ny fahamarinana satria maika satria ho avy Kristy mpamonjy ary milanao mibebaka marina izy atonganao ho tafiakatra ny lanitra mba tsy atonganao hosondrina mba tsy atonganao atory eo ambony bomba ary retardement ka hipoka iny avy eo ary tsy ho azonao ny famonjena noho ny tsy nanolonanao fa mila miala fahotana ianao ary mila mandeha ny fahamasinana tsaroa fa ny Romanina 13 sy ny epistily rehetrarehetra voasoratra io dia ho an'ny kristianina ny nandroatanana io ary matoa voasoratra ao io dia ho aso ho anao matoa ao anatin'ny kristianina mbola teneniny zany dia betsaka mbola miaina sala amin'izany fa aoka sika tena heritreritra fa mandalo zao tontolo zao sy ny filany mandalo zao fiainana zao fa aoka andeha amin'ny olony andeha amin'ny fahamarinana andeha amin'ny fahamasinana andeha amin'ny fahamarinana noho Jesosy Kristy atao anatiko fa tsy hoe anao an'izany mba ho voavonjy fa noho Jesosy atao anatiko dia lasa manao an'izany aho satria atao anatiko ny mpamonjy dia anisan'ny mpiaino mpakatotsika azo ny famonjena azo ny fiainana haleloia ho an'ny ray ihany ny voninahitra ho an'i Jesosy mpamonjy ny voninahitra